tontolon'ny zavakanto kosa noho izy antsika ny fampalalambo avao nisaona ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara namonay nandritra ny lozam-pifamoivoizana omaly tamin'ny fitora ny mpanakanto Rasoa Kininika makasika izay indrindra no entinao anatin'ity fanatetiana manaraka ity. Namoy ainy omaly sy tao anaty lozam-pifamoivoizana ilay mpanakanto fantatra amin'ny anarana hoe Rasoa Kininika. Araka ny fanazavana nomendreo akaiky azy dia omaly tamin'ny fitora riva no nitrangan'izany sy lozam-pifamoivoizana izany 2 kilometatra mialohan'ny hiditra n'Antsalova raha saika andeha hamonjy fampisehoana tao an-toerana ity mpanakanto ity. Ny fahatapahan'ny transmission ny fiara lehibe nitondra ity mpanakanto ity no niteraka ny lozam-pifamoivoizana. Mpanakanto iray hafa ihany koa no namoy ainy ankoatran'isy tompoko vavy Rasoa Kininika. Fantatra ihany koa fa nilatsaka ny soroky ny zanany lahy Luko 13 taona monja. Very olomanga ny sehatry ny zavakanto eto Madagasikara hoy ireo mpanakanto mpanaradihy any Rasoa Kininika. Gadonan'ny Rasoa Kininika zany tsapiky zany dia fiarana niaraka taminy mahafinaritra. Izy zany rehefa misy zavatra tsy tiany zany dia miteny. Izy zany tsy dia mitazona akoho, tsy dia anona fa miteny zany raha fa misy zavatra tsy tiany zany dia miteny. Fa izy zany masika amin'ny asa fa toetra finaritra. Dia zahay zao moa zany zaza nitezainy Rasoa tamin'ny mozika. Dia izy zany nahizako amin'ity mozika ity. Fahatsiarovana aloha zany maro e. Ohatrany anazy zao zany accompagner anazy foana zany. Misy fotoana zany accompagner anazy zany Rasoa tamin'ny teto Antananarivo tany amin'ny sisiny ohatran'izay. Fa tena nafinaritra tamin'ny fiarahana zany le izy mahavita hoe tonga dia samy izy ao anatin'le tarika zany. Misy fotoana zao zahay nanao zay le tena fahatsiarovako anazy hoe tany Manakara nanao tournée tany zay tamin'ny 2012 dia 5 personnes foana zay tany tao anatin'ny bus. Dia tonga dia nipeny taty daholo ny karama sy ohatr'izany chambre sakafo. Zay zao tena fahatsiarovako amin'ny Rasoa, tena hoe fahatsiarovako anazy tamin'izay niaraka taminy zany. Fa izy olona mahafinaritra. Ankoatran'ny Pascal zany, Pascal vadiny moa zany rehefa tsy afaka Pascal dia misy fotoana izy mankany Lisanjy kely tao Marola. Dia rehefa tsy afaka koa Marola zany dia mankanahy izy. Dia hoe tsy maintsy hoe raha aminay reo foana zany mantsoy ny raha vao tsy afaka zany Pascal dia zay reo foana no miaccompagner anazy ohatran'izany. Nentina atao veloma farany etsy amin'ny kanja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny vantana mangatsiaka ny tompoko vavy Rasoa Kininika. Tonga nanatrika ny fotoana ireo mpanakanto namana ireo akaiky sy nahalala azy amin'ny maha-mpanakanto azy. Nanatrika ny fotoana ihany koa ny fikambanana fizafatao. Araka ny nambaran'ireo akaiky azy hatrany dia namelaka mboto miisa 2 Rasoa Kininika. Alevina ao any amin'ny fasandrazany any amin'ny commune Ambanivohitra Tongobory district Ambetioky itompoko vavy Rasoa Kininika.